miova maefa mandrakariva iana amin'ny asa zay ataonao ety mivonona nompo an'ny tompo Jeso mitsoroa tsy fomba ny mivena ka mandroso mahitsy tsy mirona Jesu lay kapiteny nojerena ninona miseho sy midona maro ireo maritiora-tety miaritra ny mafinolotoina tsy miova no lay mpamonjy soa fa nitana ny finona no vonoina mitsoroa tsy fomba ny mirena ka mandroso mahitsy tsy mirona Jesu lay kapiteny nojerena ninona miseho sy midona miaraka amin'ny Jesu Kristy maivana ny vesatra zay entina aokisika hifankaty tokoa de mpianatry Kristy lay tompo soa mitsoroa tsy fomba ny mivena ka mandroso mahitsy tsy mirona Jesu lay kapiteny nojerena ninona miseho sy midona miorena tsara aza miova tany mafy ny finoana alady fasivy manaraka ny trinité anio alady ny martiora zay tarihan'ny komity fanondrenana tsangam-bato ny martiora eto anivo ny FJKM andeha ary sika riavana iara-me voninahitra an'Andriamanitra eto mpanombohana izao fampivavahana izao aoka hitsangana ny fiangonana ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay kehitriny sy taloha ro avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anolohan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy ilay vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany amen. Salamo faefapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no iarahantsika amin'redona hiantsona ny anaran'ny tompo sady hanomezantsika voninahitra azy. Salamo faefapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Dia hoy isika fiangonana mideran'ny tompo manao hoe ny andro dia ny andro an'i Jehova ary mitodika ny tsindray izy ka mandeha fitaraina dia napakatra avy tao amin'ny lavaka fandrianana izy eny tamin'ny fotaka mandrefo ary nampipetra ny tongotra teo amin'ny vatolampy izy ka nampijoroako ary nanisy firam-baovao teo amin'ny vavako izy dia fideranan'Andriamanitsika maro mba hita sy atao hatrany atoky amin'ny Jehova sambatra izay olona manao an'i Jehova tompony ka tsy mivily na mampiavonavina na ny vadika ho amin'ny laika no hamaronao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehova Andriamanitra tsy misy azo ampitahaina aminao raha tiako amin'ny marasotra izay reny dia indro maro loatra izy ka tsy tambisaina amen. Hira enina ambin'ny folo ny andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo aviry vazatany io. Yeah.
ry Andriamanitra tompotianay io voninahitra ho anao rery any ao amin'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Tafangoneto ny fiangonanao manerana ny tany mankalaza izao lahady ny martira izao. Tompo, misaotranao indrindra fa fitahinao ny fiangonanao manokana izany ary misitraka izany izay ankehitriny izay omenao ny hery rehetra ilainay ahafahanay manompo anao. Manoloan'izany ary Tompo, dia indreto kosa zahay manatona anao ampanetretena miaiky ny tsy fahatanterahanay fa samy efa nanitaky ny ondry zahay ary samy efa nanao izay danin'ny kibonay. Koa mifona miaikelika eto anatrehanao zahay, mibebaka aminao zay Tompo, avelao reny fahotanay, diovy ny fonay tsiraray avy ary omeo anay ny fahafenon'ny fanahy aizanay mantanteraka ny sitraponao dia izay ataonay ato amin'ity fampivavahana ity sy izay atolotra ao rahateo. Dia ho anao ny voninahitra ao amin'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, izy rery any no anarana anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Mitsangana zao ny ankizy sy ny tanora manao ny hira 220 sy 200 velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Dia isy mpampianatra sekoly alahady hanolotra fampianarana sy hitondram-bavaka araka izany. Dia amin'ny fofeny fifaliana ry ankizy no hiara-bananareo ary manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Mbola hitsangana indray mandeha isika dia hiara-hitsangana ny ankizy sy tanora rehetra. Dia sokafo ny baibolinareo ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko 4 ka ny andininy 4. Ohabolana toko 4 dia ny andininy 4. Dia le tapany voalohany ihany no vakitsika. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Averintsika indray mandeha hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Petraka isika. Araka ny fantatsika efa naverina ombeny mankalaza ny 520 taona
na mankalaza an'Andriamanitra no 520 taona namonoana ny martiora malagasy voalohany isika eto amin'ny sahan'ny FJKM. Ary tantara marina anankiray momba izany entina anamarina izany tenin'Andriamanitra, mamarina izany tenin'Andriamanitra novakitsika teo izany. Rehefa tena nafana araka izy ny fanenjehana ny fivavahana kristianina, fanenjehana ireo kristianina, dia lasa nitsoaka avokoa ny kristianina teto Antananarivo. Teto Antananarivo mantsy no niainga ny baiko nampamono ny kristianina rehetra, dia lasa izy ireo nandeha nitsoaka. Rehefa nitsoaka izy ireo tsy mba miakatra tanàna loatra fa any ambany ravikazo any, many amin'ny ala any no mandeha mamonjy aina, manavitra aina zany. Le tanàna rehetra andalovana koa matahotra satria tena mafy dia mafy ny baikon'ny mpanjaka, dia tsy sahy loatra mampiatrano azy ireny. Rehefa nandeha zany reto kristianina vitsivitsy tsy nahita toerana intsony hitobiana nefa reraka, dia nieritreritra izy ireo hoe akaina aloha andro vitsivitsy izay indray vao hanoindia. Le tanàna nefa tsisy nampiatrano dia lasa teny an-tampon-tanety teny, dia nahita fahasapoana ry zareo. Fahasapoana zany tsisy ninona zany fa fasana fotsiny, dia nisitrika tao hoe andao ato nipetraka. Dia le miaramila nefa manenjika azy ireo ihany ary nandalo teo amin'ilay tanàna farany nandalovany. Rehefa nandalo teo le miaramila dia nanontany an'ilay mponina hoe nisy kristianina reny nandalo teto ka nakaiza ry zareo fa ho atao maty miaraka amin'ireny nareo raha manafinafina an'ireny ato an-trano. Dia hoe tsisy an'izany eto fa lasa nakary ariry zareo dia tany ny lalana nandanany. Nandeha le miaramila nanenjika. Dia rehefa avy eo nandalo teo amin'ilay fahasapoana, dia nieritreritra ihany hoe sao dia ato amin'ity fahasapoana ity ireny no miafina. Kanjo nisy faroratra matevina be, tena matevina be teo amin'ilay idirana amin'ilay fasana. Dia hoy izy le miaramila hoe toerana tsy misy olona itony feno faroratra itony, fa tsisy an'izany ato fandaontsika fa lasa lavitra ireny. Dia lasa ilay miaramila ry zareo zany tavela tao. Inona moa zany no lesona raisintsika avy amin'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia misy antony avokoa. Izay zany ny anton'ilay faroratra hitan'ilay miaramila, nentin'Andriamanitra niarovana ny ain'ireo kristianina ireo. Ary tsy izay ihany fa velona soamantsara ireo kristianina ireo afaka nandeha niparitaka eran'i Madagasikara ary nitory ny filazantsara. Izany ny zavatra tsara vokatr'ilay asa nataon'Andriamanitra hoe faroratra kanefa nitondra ilay teny fiainana, ilay filazantsara tany mpandosirana rehetra tany, ary dia ireny fiangonana rehetra ivelan'ny faritra Antananarivo rehetra ireny miorina ireny amin'ny ankapobeny dia vokatr'izany fandosiran'ny kristianina izany, ary ireny no nanangana ireny fiangonana tany ivelana Antananarivo ireny. Isika koa amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao misy zavatra izay tsy heverintsika akory, kanefa dinio tsara fa misy hevitr'Andriamanitra tsara amin'izay mitranga eo amintsika, na reny zava-maniry ireny, na ny zava-boarin'Andriamanitra izany, na reny namantsika miara-milalao amintsika ireny misy zavatra tian'Andriamanitra foana ho fantatra izy ireny, ho fantatra izy ireny amin'ny alalantsika, dia isika tokony hijery hanararoatra izany ho voninahitr'Andriamanitra hivavaka isika. Saotranao zahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra fa nampahafantarinao anay fa misy antony avokoa izay rehetra nataonao, na izay bitika indrindra tsy heverinay akory ary, dia ny fanahy masinao ny asa ao anatinay mba hahay asa toy ireny kristianina tratry ny fanenjehana ireny izahay any amin'izay rehetra lehanay any, satria misy antony avokoa Tompo izay rehetra nataonao, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hira 7:7, andiny voalohany sy ny faharoa, mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina.
Ivavaka isika tompoko. Misaotranao zay Andriamanitra amin'ny tantananao anay ka tonga dia amin'ity toerana ity dery sy ankalaza ary manome voninahitra anao. Tonga amin'ny fotoana amakina ny teninao zahay ary dia misaotra tompo amin'ny teny zay nomenao vakin'ireo mponomponao anio ary ampio zahay mba sy ho mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny tenanay fa ho mpiaino mpakatoa hatadidy zay rehetra eninay ary ahay ampiaritra zany amin'ny fiainanay. Ary raha hitory ny teninao ny mponomponao dia ianao no hanome azy ny teny rehetra zay ho teneniny tompo ka ny sitraponao ihany neny ho eninay. Ary dia apetraka eo ampelantananao mandrakariva ny fiainanay ho avy rehetra satria sisy maharombaka ny eo ampelantananao. Amenarinao masina Jesosy Kristy mpamonjy nanovana zao vavaka zao. Amen. Iaraka maksian'ny ten'Andriamanitra isika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 7:30. Mpanjaka voalohany toko 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe: mandra-pahoviana no irosaina ianareo, raha Jehova no Andriamanitra manaraha azy, fa raha Bala kosa dia manaraha azy, fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoy Eli tamin'ny olona: izao dia izao irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'i Jehova, fa ny mpaminan'ny Bala kosa dia 500 lahy. Koa aoka ireo no hanome vatitr'ombilahy 2 atsika, ary aoka izy no hifidiny iray ho azy, dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo. Nefa tsy asiana afo ao, ary izao kosa amboatra ny iray ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo, nefa tsy asiana afo koa ao. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehova, koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny izany. Ary hoy Eli tamin'ireo mpaminan'ny Bala: mifidiana vatitr'ombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo, satria ianareo no maro. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo, nefa aza asiana afo ao. Dia naka ny vatitr'ombilahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran'ny Bala hatramin'ny maraina, ka mandrapitatao vovona ny andro izy nanao hoe: ry Bala ô, enoy izahay. Kanjo, tsy nisy nanoina na namaly akory. Ary ninjakinjaka tamin'ny alitara izay nataony izy. Ary noho ny tatao vovonana ny andro, dia nanesoeso azy Eli ka nanao hoe: miantso mafy ihany, fa Andriamanitra izy. Angamba sondrin-dresaka izy, na miavela, na nisy nalehany, na matory anga izy ka tsy maintsy ho foazina. Dia niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany, araka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina, mandra-pahalohatra ny tenany. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoana ny fanatitra riva, nefa tsy nisy nanoina na namaly na niaino azy akory. Ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra: manatona, dia nanatona azy ny olona rehetra. Ary Eli namboatra ny alitaran'i Jehova izay efa rava, ka naka vato 12 araka nisan'ireo firenen'ny zanak' Jakoba, izay niavian'ilay tenin'i Jehova hoe: Israely no anaranao. Ary izany vato izany dia nataony alitara ho an'ny anaran'i Jehova,
ary nanao hady kely manodidina ny alitara koa izy izay mifafy voan'ny zavatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra kitay hazo izy dia nandrasa ny vadi-trombilahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo dia nanao hoe felo rano ny siny efatra ka ahidino amin'ny fanatitra hodorana sy amin'ny kitay hazo. Dia hoy koa izy ataovy indray izany dia nataony indray, ary hoy koa izy ataovy indray koa izany ary dia nataony indray koa. Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny alitara ka nofenoany rano koa ny ady kely. Ary nohony tamin'ny fotoan'ny fanatitra riva dia nanatona Eli-paminany ka nanao hoe Jehova ô Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa ahy Jehova ô, mba hahafantarany reto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra hodorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra dia niankohoka ka nanao hoe Jehova, izy no Andriamanitra, Jehova, izy no Andriamanitra. Amen. Dia mbola ho toizantsika famakiana ny teny soratra masina izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:20 andimy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo. Lioka 2:20 andimy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manay ny amin'ny ainareo izay hoaninareo, ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Hevery ny goaiky fa tsy mba mamafina mijinja ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Ary iza moa ao aminareo na dia manay aza no manay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza? Ko raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manany amin'ny sisa? Hevery ny fanirony voninkazo, tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo na dia Solomona taon'ny voninainy rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra izay any an-tsahan'io nefa tao ampatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana? Ko aza mitady izay hoaninareo na izay hosotroinareo ianareo, ary aza mianahana fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany, fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Kanefa ka tsy fanjakany dia hanampy anareo izany zavatra izany. Amen. Mbola ho faranantsika famakiana ny teny soratra masina, hitantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera. Petera voalohany 4 andimy faharoa-ambinifolo ka hatramin'ny fahasivy-ambinifolo. Petera voalohany 4 andimy faharoa-ambinifolo ka hatramin'ny fahasivy-ambinifolo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fananarana mba hiaritra raha enjehana noho ny fahamarinana. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapa-toetra, ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly, mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninainy koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpirarany an'olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izay anarany izany izy. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany dia nahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no sehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota?
koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaova-tsoa no anoloran'ny fanainy ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Amen. Ray Masino manamasinana ihany fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra angalana ny afatra ny tian'io tia dia arak'izay efa nivakiana tamintsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera toko fahaefatra. Petera voalohany toko fahaefatra ny andininy 12 sy ny 13. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'ny tompontsika. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra, ary aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo izany, fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, dia ny falia mba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Amen. Rehefa natsiaro ny fahadisoana izay nataony tamin'i Jesosy Kristy riavana ity lehilahy anankiray mpanoratra ity izay tsy iza fa i Petera, ka nandava ny intelo ny tompo dia niova Petera tahaka n'ilay firavaka avy tao anaty afo fandrendrehana ity lehilahy anankiray ity, ka sady tsara tefy no vita setra tamin'ny finoana. Maro dia maro havana ny sedra nahazon'ny kristianina tamin'ny andron'ny Petera, fa ny misongadina tamin'ireny dia ny fanenjehana. Zany nahagaga ny olona hoe fa maninona ny avelan'Andriamanitra iseho zany, tsy hoe maninona, fa izany indrindra no antony hitenenana tsy hanafatra farana hoe aza gaga noho izany, aza taitra amin'izany,
hoe Petera. Ary tonga amin'ny fotoana mahamety azy ry havana ny teny ny soratra masina, ny baiko ny fiangonana zay miantso atsika ka milaza manao hoe tanomafy ny finoana, tanomafy ny finoana. Zavatra roa ry havana andresantsika ny voalohany dia ny hoe azagaga noho ny fizaham-toetra mahamay mahazo anareo fitsapaham-toetra, ary azo atao zavatra mahagaga manjo anareo zany. Aza tahitra ny amin'izany ianareo, aza mierikerika foana ny amin'izany ianareo. Maro samihafa ry havana eo amin'ny fiainan'ny kristianina zay mety hoe karazam-pahorinana, sedram-piainana samihafa mety miseho. Efa nambaran'i Jesosy ny amin'ny fanenjena ny karazam-pahorina samihafa, ny fahantrana, ny adi-tsaina, ny adi-panahy, fitsapana samihafa be dia be zay mety manjo. Fa zay ambara eto ry havana hoe fizahan-toetra dia ilay tena mafy sy mahamay indrindra. Midika teny grika ry havana zay milaza an'izany dia miteny amin'ilay hoe zavatra mahamay tahaka ny afo mandono, zany teny zany. Ary io fisedrana mahamay io nresahany eto, fahoriana mavesatra ampitahina tahaka ny afo mandono, tena mafy. Zay ambara fa mianjady amin'ny kristianina sy ny vahoaka rehetra, mafy zany ry havana. Tamin'ny herinandro ry havana dia vao niaina ny perikopa tamin'ireo telo lahy zay nijoro tamin'ny finoana isika, tsy iza fa Sadraka sy Mesaka ary Abedinego, zay tsy nihemotra manoloana ny manam-pahefana, tsy nihemotra manoloana ny zavatsarotra zay efa fantatra ny elo, fandoroana amin'ny lafaoro mirehitra, nampidirina ao anaty lafaoro, tsy nitsokady tamin'izany, ary hatramin'ny farany nijoro tamin'ny finoany. Dia tahaka an'izany no esan'ny Petereto ity lehilahy anankiray ity zay nilaza an'izany, fahoriana mangidy zany, efa fantatra zany. Eto ry havana dia tsara ihany ny manamarika fa tsy ny fankalanina ny fanenjena avy amin'ny fiarahamonina na ny ankolafy ao anatin'ny fiangonana ihany no mety fahoriana mahamay ka mety mampahorian'ny Petera sy ny apôstôly, fa tao dia tao koa mitsindry azo lehina nataon'ny fanjakana Romanina tamin'izany fotoana izany, tamin'ny toerana zay notapahany. Dia nisy nitsindry azo lehina zay nataony. Toy ny tantara niezahana no fongorana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fivavahana kristianina, fitoriana ny anaran'i Kristy, dia nitohatra aty amin'ny andro no martiora izany ry havana. Ary tsy gaga sika fa mbola misy zany zavatsarotra manjo ny kristianina zany, sedra samy hafa zay mety mahazo, dia fahavalon'ny filazantsara avokoa zany rehetra zany. Dia noporofoin'ny tompo tao anatin'ny tantara ry havana ny hery ny filazantsara zay tsy maty, dia tahaka an' Jesosy Kristy zay niezahana ny fafana koa ny tantarany teto amin'izao tontolo izao, fa namaty azy izy velona indray, nitsangana mandrakizay, nandresy ny herin'ny fahafatesana ary ny fanambarany Jesosy no mbola ampy-pijorontsika, ka itenena ny fiangonana hoe tany koa ny finoantsika hatramin'ny farany, fa ny fandresen'i Jesosy no ampy-pijoron'ny fiangonana ankehitriny. Eto ry havana dia tsara ihany ny manamarika fa ny devoly ao amin'ny fanjakan'ny miaizina dia mbola maneho zany asa ratsy zany, fanampitehana ny fiainan'ny fiangonana, fandravana ny fiainan'ny fiangonana, ary izy rery ihany ny fototra zany rehetrarehetra zany, dia manapatra ny hery ny ezaka hanakivy hampangina ny fiangonana, sange ny fiangonana zay vavan'Andriamanitra tsy mangina amin'izany, dia hoy ny fiangonana hoe tany ny finoana. Na eo azy zany zavatra mahamay, sedra mahamay mety mahazo zany, fa ny herin'Andriamanitra tsy to ny momba antsika. Ny izao tontolo zao ry havana dia miezaka ary ezahany Satana ampiasaina ho fiasany ao am-pelatany ho tonga fahavalon'ny filazantsara, ho fahavalon'ny fiangonana ihany koa, ary fomba hafa efa niseho zany
zay efa niseho hatrany edena zay nampisehoana tamin'ny Eva tamin'ny fotoan'andro hoe tahaka an'izao zavatra mahafinaritra tokony ho raisinareo ampidirinareo anatinareo kanefa fa nandraran'Andriamanitra. De tahaka an'izany koa ny fiangonana ezahany zao tontolo zao atelina ny fiangonana de ampidirina ny karazany zavatra samihafa ao anatin'ny trano fiangonana. De ny fiainana zao tontolo zao mihitsy zay le lazantsika hoe tedaviny zao tontolo zao atelina ny fiangonana, na ny fomba fiteny, na ny fomba fiainana, ny fomba fiasa. Hatrany am-piangonana manjary vidina ny seza-piangonana ka misy vidim-pidirana any am-piangonana. Atelina zao tontolo zao, fa fiainana zao tontolo zao zany. Tsy ny any an-danitra koa no vidina vola zany seza-piangonana zany. Fomba ataon'ny Satana zany ndiavana mba hangejana ny fiainan'ny fiangonana sy ny fahafahan'ny fiangonana. Eto riavana dia mba tonga ny kristiana tsy ahazoro amin'ny finoana no ezahany Satana, fa mamerina antsika kosa tetera ny alalan'ny taratasy zay nosoratany ankehitriny. Lasa saintsika indraindray riavana manontany hoe fa maninona moa no avelan'Andriamanitra iseho ny zavatra rehetra tahaka an'izany? Maninona Andriamanitra no manao izany? Tsy hoe maninona fa tena avelan'Andriamanitra iseho riavana izany eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Avelan'Andriamanitra hitranga koa ny zavatra samihafa, ny fahoriana samihafa zay toy ny afo mahamay hisedrana ny fiangonana. Fa ny fiangonana koa ho tahaka ny volamena voasedra. Nalatsaka ambovoka aza mamiratra izy, nadorana azy izy vao mainka maneho endrika tsara, araka ny nambarantsika terelo hoe sady tsara tefy izy no vita sedra, ka namamay azy zany namoaka endrika tsara ndray ny fiangonana. Ary zany indrindra no tena hijorotsika. Dikan'izany riavana, tsy hoe ny sedra sy ny zavatra samy hafa zay mety mahamay mahazo atsika no sakana tsy hanaovantsika ny asan'Andriamanitra, fa izany aza no ampimpon'ny kristianina hoe haitsika afaka mijoro tsara. Ao anatin'izany no anehoan'Andriamanitra hoe kristianina rehefa miasa tsy mitsoka andaharany zany hatramin'ny fara fofonainy, ary zay ny mahamaritiora-tsika tsy miala eo hatramin'ny farany ary hatramin'ny fahafatesany. Zany hoe ilay fahavelomana manontolo, ilay fiainantsika eto mbola nomen'Andriamanitra atsika no mahatonga atsika ajovy riavana, mbola mahatonga atsika ezaka riavana, raha mbola velona intsika ka mbola afaka miteny, mbola afaka miasa ho an'ny tompo. Ary zany no anamariantsika miasa riavana mifandraika tsara ny lohevitsika tamin'ny volana jolay lasa, de ny amin'ny fijoroantsika amin'ny finoana anehoantsika ny asa fanompona de ny asa tsara rehetrarehetra. Fa io no manamarika hoe misy finoana teto amin'ity Madagasikara ity hatramin'ny andron'ny martio zay efa najoron'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola misy olona manam-pinoana eto, mbola isy manam-pinoana mandra-piveriny Jesosy Kristy hatramin'ny farany, tsy miova. Fianarana lehibe ho atsika zany riavana, ho atsika zay mbola taranaky ny martio, de ny FJKM zay zanaky ny fanenjehana, tsy mitaretana miepaka manoloana zay mety ho zavatsarotra sy olana zay mety miseho amin'ny fiainantsika. Zany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ny apôstôly dia mijoro vavolombelona zany ary hita teo amin'ny asa zay nataony zany rehefa mitantara izany ny mpanompon'Andriamanitra. Arak'izay hitantsika ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 420 ny andininy 220 sy 220 hoy matsy ny teny hoe ary rehefa nitory filazantsara tamin'izany tanàna zany izy dia nampahery ny fanahy ny mpianatra ka nananatra azy aritra ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny fahoriana be, fa tsy olan'izany. Mety iseho zany, tsika tsy milaza hoe tsy maintsy iseho ny fahoriana be, fa mety iseho zany. Kanefa tsy mampanino zany rehefa zay nisitrakan'Andriamanitra, zany ny tena tian'Andriamanitra nehoana ny finoana velona sy ny finoana miasa ary ny finoana maharitra zay tiany hotazontsika hatramin'ny farany. Ny zavatra faharoa riavana zay hitatsika eo amin'ny andininy manaraka de hoy izy hoe araky ny ambonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia
mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny mifalia hoy ny tompo araka ny fiombonanareo amin'ny Kristy tena fiombonana amin'ny Kristy ny fahoriana ary manjony rahalanareo rehetra eran'izao tontolo zao ho an'ny rehetra izany fahoriana izany araka ny ombonanareo io teny io ravana de mety teny hoe araka io de mety lazana zavatra hoe misy de ambara tonga kevitra anankiray de miseho ndray amin'ny lafiny hafa le izy rehefa avy eo fa afaka miverina koa zany teny zany hoe arakaraky ny akaran'ny vidin'ny solika mampisondrotra ny vidim-piainana de tataka an'izany mifampiteraka zany ny hevitra anankiroa araka ny ambonareo amin'ny fijaliana amin'ny Kristy de mifalia noho izany marina ny tenin'ny apôstôly hoe mifalia ary misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra tamety misaotra tokoa ny zava-tsarotra fa tokony hisaotra ny olona zany hoe tsy mitovy amin'ny fahoriana tsy mitovy avokoa ny fahoriana mety hiatra amin'ny olona tsiraray avy mety ho samy hafa fa ny ambonan'ny kristianina le vokatra le fahoriana ny aretan'i Jesosy Kristy ho an'ny kristianina ny vokatra izay ny vokatra le fahoriana ny entin'i Jesosy Kristy faratapony zany de ho an'ny kristianina rehetra sy isika rehetrarehetra zany ny fifalitsika riavana ary hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly ery amin'ny Korintianina 4:4 riavana ny 10:10 de hoy izy mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy zay fahafatesan'i Jesosy efa ao amintsika mitondra an'izany isika fa izany fahafatesana zany no anehoan'Andriamanitra ny fiainana ka mahatonga antsika ho velona azo atao mahagaga anareo zany hoe Petera indray tsaroana sapa tokoa ry havana fa mety gaga ny olona amin'ny zavatra zay miseho hoe mba tsy zaka kosa aloha le izy fa olombelona ihany ny tena eny tokoa mety ho zany tokoa fa raha Kristy no ametrahan'ny olona ny enta-mavesatra amin'ny fiainana dia azo fitsarana izy ary ny tompo Jesosy no manome toromarika ny amin'izany ka milaza hoe makanesa nareo aty amiko zay maninona ozy miazavazatra mavesatra entana efa misy mitondra le entana zany kory tsy midika hoe tsy misy azo fijaliana tsony fa ny tompo efa nilaza hoe tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana zay manaraka midika an'izay tsy maintsy misy io zavatsarotra io misy zany azo fijaliana zany na tiatsika na tsy tiatsika raha teo kristianina isika saingy zao efa maivana zany fa efa nentin'i Jesosy de hoy izy hoe mora ny ziokako ary maivana netako arak'izany riavana de ho ny tompo hoe mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny zany fifaliany zany riavana milaza zavatra anankiroa ny kristiana ny anankiray voalohany de zao manambara ny tompo fa akaikiny zay mahatoky azy izy dia miaraka amin'ny tompo mandrakariva zany ny fifaliana ary ny tompo nilaza hoe momba anareo mandrakariva fa ny lafiny faharoa de zao fanantenana fahiditra koa amin'ny fiainam-pitsarana ao amin'ny Kristy mandrakizay ny fahoriana riavana zay mety miseho fiombonana amin'ny Kristy ho isika ambaran'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Timoty zany de zavatsarotra tokoa le fahoriana efa zany moa ny anarany efa fahoriana ny anarany fa mamteny Paoly apôstôly zany fahoriana zany Timoty ohatraohatran'izao zany noho izany tanteraonao ty any amin'ny Timoty 4:7 rehefa hialy Paoly apôstôly de manafatrafatra niendrikendriky zany fahoriana zany zany tahaka niazakazaka zany mety ho tsemboka ny olona mety ho reraka ary mitsokan-darana mihitsy rehefa tsy mahavita ary rehefa tsy mahavita izany azakazaky ny maty aniny eo zay ampaherezany ny tompo fa mijoro vavolombelony Paoly apôstôly za efa nahatanteraka ny fiazakazahana ary tsy azakazaka ihany ady io Paoly apôstôly any amin'ny Timoty 1:5-12 hoe miadiny antsara ny finoana miatrikady ny vahoaka ary efa ry am'le Timoty 2 am'izay izy manaraka taratasy 2 amin'ny 4:7-7 ndray de izy hoe efa niady ady tsara koa ary Timoty ady zany atrehana
ary io ry havana lay ambarako mandrakariva raha miteny amin'ny olona dia milaza manao hoe tsy ilay mpiazakazaka ery ny sepotra hoe irabe ny azakazaka mafy sepitra izy reraka izy tonga tamin'ny farany ihany dia le mpijery ery rakotony nahazo meday tsisy an'izany indraindray tokoa ny olona mahalasa saina ny filazany hoe na tanteraka amin'ny fiazakazahako rehefa maty ny olona tay daholy ary miverimberiny zany to lala masaka dia arahan'ny olona rehetra rehefa misy maty ka na tsy niangona mihitsy aza le olona na tanteraka amin'ny fiazakazahany hoy ny voalaza dia iny loha nytorim-pitoroteny ataony tsy maintsy resahany zany satria efa ino ny resahan'le olona dia ino ny toriana ampahirezana ny velona fa eritreretantsika koa zany hoe ity moa zany tsy maintsy azakazaka dia io azakazaka nataontsika tety io ity tsy maintsy ady dia io ady nataontsika tety io dia fanomponan'ny tompo avokoa mety mandreraka fahoriana mandreraka fa iny koa nefa noentina ny ambony ary eo anatrehan'ny tompo ny asany manaraka azy rehefa tonga eo dia iny koa nijerena hoe mipasy ve ianao sa tsy mipasy ary amin'ny fiainana mandrakizay fa zay miazakazaka sy misasatra zay miasa tany hoe ny soratra masina no mendrika andray voalohany indrindra ny valika sasarana ko an'ny kristianina ry havana zay efa maty ny amin'ny fahotana velo amin'ny finoana mandrakizay zany no mahavonjy ary zany ry havana ny fifaliana hoy ny tompo hoe sambatra ny maty zay maty eo amin'ny tompo mitsahatra amin'izay ny sasarany mila misasatra na dia fahoriana aza no entina amin'izany ary tsy miala amin'izany isika fiangonana zany no mibaiko ny tompo da zao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia lazaina koa ny FJKM mba handroso ka tsy hoe mandroso miala eto ny fiangonana dia maketsy amoron-dalana fa mandroso makany amin'ny fiainana mandrakizay ary andraikitry ny fiangonana mampitomboisan'ireo olona rehetra mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay voto antinasany fiangonana efa nijoroany martio zany ary ahatsika zany ary mbola hitariantsika ny hafa ihany koa hatramin'ny farany arak'izany ry havana malala rehetra eo amin'ny tompo mafy ny fahoriana zay mety miatra be dehibe ny fisedrana zay mety miseho dia hoy ny apôstôly nareo azagagany amin'izany ianareo zany efa nanjony rahalanareo rehetra efa iombona antsika amin'ny Kristy koa zany dia azo atao mahataitra zany fa mety miseho avokoa reny rehetrarehetra reny sika zany efa novonononao amin'izany ary efa nisedraina tamin'izany ny finoantsika ka afaka mijoro io zany dia tahaka ny vaksiny fa tsy mila deuxième dose troisième dose tonga dia vita ndre mandeha ihany ary vita ny tompo ndre mandeha teo amin'ny azo fijaliana mahery ny mpanompony zay tia indray azy dia mahery fa na mahery sy fitiavana nomenareo ary zay le tonikira fanevantsika ry havana eo amin'ny andinin'ny fahandalana miverimberina hoe minona miseho sy midona tsy fombatsika ny mivena na mierikerik foana indrindra fa ny miemotra tonikira fanevantsika fa 520 taona zany ry havana tsy isika rery havana niarana zany mety fahoriana zany fa miatra amin'ny raha lahantsika rehetra eran'izao tontolo zao zany ka dia mahereza ny tompo mba tsika mandrakariva ary azagaga raha misy zavatra mety miseho ny olana samy hafa mety olalovana fa raha tsy risy reny olan'ireny tsy hita ny tena fahatsarany vahaolana raha tsy mahita ny zavatra tsy mety tsy ho tazana tsara ny tsy mety ary tsaho fa ao ambadiky ny rahona mainty mety misy ny andro mamiratra ihany koa ho an'ny fiangonana izany no antom-pijoroantsika ka irahantsika ny hoe mbola ho avy ny maraina dia tsy maintsy hiposaka izany fa efa tonga Jesosy Kristy ilay fahazavan'izao tontolo izao ho azo ny voninahitra mandrakizay amen. Andeha hivavaka sika ry havana
mampahery anay tokoa ny teninao tompo, manoloana ny zava-mitranga samy hafa izay misy eto amin'ity tany amamonina itoerana ity, indrindra izay mahakasika ny fiangonanao, miatraika ihany koa nefa amin'ny isam-batan'olona. Dia hoy ianao hoe aza gaga, zava-dehibe ho anay ny mandray izany teninao izany, mampianatra anay tokoa mba ahay izaka sy hiaritra izay mety ho fitsapana sy fizadrana samy hafa mpitranga, indrindra eo amin'ny maha-kristianina sy maha-fiangonana anay. Tsaroana eto izay niatra tamin'ireo martira fahizay, ankalazainy ny taranaka mandraka ankehitriny, ary amin'izany koa no inonay fa hitatananao ny fiainan'ny fiangonanao amin'ny ho avy, ka amirapiratra tokoa eto amin'ity firenena ity ny voninahitra ao, noho ny amin'ny fiangonanao sy ny mpino tsiraray avy izay vavolombelonao, asainao miorina tsara, tsy hiova, hitana ny finoana, tahaka izay nataon'ireo martira eny mihoatra lavitra azy, tahaka izay nanjoa an Jesosy Kristy zanakao fahizay sy ireo mpanomponao maro voarakitra ao amin'ny soratra masina. Ankehitriny ary dia apetraka aminao tokoa ny fiainan'ny fiangonanao tompo, taio ty anio ity izay ankalazana manerana sany FJKM ny aladin'ny martira, taio ary ampio ireo komity ao amin'ny fandroen'ny tsangam-baton'ny martira, ampahirezo ny fiangonanao manontolo izay miatrika amin'ny fankalazana ny 520 taona, namonoana ireo martira protestanta malagasy ireo, ary indrindra tompo taio ny fiangonanao manontolo eo amin'ny andavanandrom-piainany, manomboka eo amin'ireo biraony mpendraikitra fohibe, hatraty amin'ny fitandremana dia ny fiangonana tsiraray avy dia ireo tompon'andraikitra maro samy hafa. Tompo, ampelantananao ary ny fiainan'ny firenenay koa manoloana izany fijoroan'ny fiangonanao vavolombelona izany, ka ny fisian'ny martira kristianina no hitarika azy ireo koa, na dia eo koa aza ny martiran'ny firenena, dia hitarika azy ireo mba hibanjina trany, fa ianao ny tompon'ny tantara ary ny fiangonanao rahateo, dia irahanao mba hiazakazaka ho amin'ny fanovana ny tantara ao anatin'ny famitosana trany ny filazany tsara eto amin'ity tanyrazana ity. Ataonay ary izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy, izy rahateo ny lohan'ny fiangonana, omenay voninahitra, dia tononinay miaraka amin'izany ilay vavaka ampiraisiny anay mandrakariva araka izay nampianariny mpianany fahizay manao hoe: Rainay aho izay ny an-danitra, ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina saza ao anay, ary mamela ny erikay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza nitondra anay ao amin'ny fakapanay, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana. Mariky ny fahavononantsika natanteraka izany afatry ny tompo nampitainy tamin'ny alalan'ny mpanompony izany, dia andeha ary sika hanambara ny finoantsika an'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, dia ny hitazomantsika ny finoantsika trany araka ilay fanikam-pon'ny apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray sy tompo anao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana ataontsika izay nitotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijanona nampam-Ponto Pilato, niombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, milina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra ray sy tompo, avy any avy ny tsara, ny velona sy ny maty. Iny ny fanahy masinao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka,
fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Afatra avy amin'ny komity fandrenana Tsangam-bato ny martyra Fohibe. Ianareo ny vavolombeloko Jehova, sady mpanompoka izay efa nofidiako. Isaia toko 7:7-10. Ry havana, ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika nahatanteraka izao fanompoam-pavahana eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara noho ny amin'ity alahady ny martyra ity. Ny fotoan-tsarotra nolalovana ny firenena sy ny fiangonana no tsaroana ho zezika nanamarina fa ny asa hijoroana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra no ahazoana fifaliam-panahy lehibe indrindra ka mpaharezana antsika hoe tany mafy ny finoana fa mila antoanao ny fiangonana. Izany indrindra no itodehan'ny komity fandrenana an-Tsangam-bato ny martyra amintsika fa misy tantara tsy azo adinoana dia ny 520 taona namonoana ny martyra malagasy voalohany ity taona 2020 ity no hanamariana izany. Efa nisy ny asa vita fa mbola miandry ny famitana ny kianja fanatanjahantena eny amin'ny toeram-panomanana Ivato isika. Averinay foana fa ho fanana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Ary heverina ho loharano mbola maharitra rehefa vita soamantsara. Mpitarika fotsiny komity fa isika mpianakavy ny finoana eto anivony FJKM no tena ho tompon-draharaha sy tokony hanolo-tanana amin'ny famitana izany. Tsangam-bato asa vavolombelona io fa ny martyra rehetra rehefa nahazo ny filazantsara tao anaty ady dia nitana ny finoana mafy fa isika ahoana amin'izao vaninandro izao. Aza atao sakana ao amin'ny asoimbonana ny indrim-pahasairanana sy fahasarotana mifanena amintsika fa Jesosy Kristy tompon'ny finoanany hitanantsika amin'ny tanakavanan'ny fahamarinany ka hanoanantsika ny asoimbonana toy izao. Ankoatr'izay io dia ezaka sy viana ho tratrarina ny anao izay petrahany tantarany martyra noho ny filazantsara teo aminy. Antsika indray izao no manamarina fa voton'ny filazantsara Madagasikara ka io filazantsara io ny hanaovany tantara ampisy martyra vaovao, vavolombelona velona izany. Tsy emotra amin'ny asa-pinoana isy azy. Tany mafy ary ny finoana ka andao isika hanohana ny komity fandrenana ny Tsangam-bato ny martyra sy ny asa ataony miaraka amin'ny komity fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny 520 taona namonoana ireo martyra ireo. Ny alahady faharoa toy izao no ampatsahivana sy hanainganantsika fiangonana hanolotra ny rakitra faharoa na izay voahomana ho an'ny komity. Azo aterina izany ao amin'ny Fohibe FJKM Riana Fahadimy varavarana 3:500. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo fiangonana tsy manadino ny rakitra ho an'ny KFTM tamin'ny tao anatiny ireny taon-tsarotra rehetra ireny mandrakizao, ary na dia teo aza ireo zava-misy maro samihafa. Misy ny mbola tsy nahefy izany, izany indrindra no hifanentanantsika ary azo inoana fa mifanahy masina hanafihery ahefahantsika izany asa-pitiavana izany. Ry havana, mbola ilaina mafisina ve fa samy te-aneo amin'ny azakazaka amin'ny finoana isika? Tany mafy ny finoana ary koa mahereza sy mahatanjah. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Josoa 1:7 tapany B. Voninahitr'Andriamanitra irery ane izany. Izay ny afatra ry havana fa mamela hitodika ny fisaorana isika ankehitriny. Misaotra an'Andriamanitra lehibe araka ny teny teo no mifantanterahana izao fanompoam-pivavahana izao ary isaorana feno ny fiangonana eto rano vao martyra, ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady, ny birao-piangonana, ireo diakona, ny sampana rehetra velona nanokatra ny varavarana hatanterahana izao
fanompom-pavahana isaona feno ihany koa ianareo rehetra teknisana ao amin'ny afifaby FJKM nanay koratsan-tanan'Andriamanitra apita izao fanompom-pavahana izao ho hitany vahoaka an'Andriamanitra rehetra manerana ny Madagasikara eny eran'izao tontolo izao ary mba iombonany fiangonana izany fanompom-pavahana izany dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanamariantsika eto anatrehan'ny Tompo ny fanavozantsika ny fanoloran-tenantsika sika amin'izao alahady ny martira izao, indrindra noho ny amin'ny afatry ny Tompo izay nomenantsika tamin'ity androany ity. Tataziny dekona ary ny rakitra isika rehetra kosa nao ny hira 8:300 8:300 ry Jesosy mpamonjy malala. Hitsangana ny fiangonana. Hira 900 ny 104 dia faranantsika amin'ny amenina no alorantsika izao fanatitra izao ho an'Andriamanitra tompontsika 900 ny 104 indro Tompo fa omeko. Hira 720 ny voalohany sy fahatelo melony andraisantsika ny tsodrano dia miara-mamarana ny fampofavahana isika. Ho vavolombelonao naizanaiza no hale. Andiny voalohany sy fahatelo. Yeah.
tanterahny tompo aminareo rehetra ary any tsodrano izay atolotra indray amin'ny anarany ankehitriny manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an Jesosy tompontsika ilay mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy any tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana tany mafy ny finoana amen. Petrary havana samy vavaka mangina isika rehetra. Voninahitra n'Andriamanitra irery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.